manavy manaitana ny ozatra sy ny lamosina. Makasitrakanao tsy misaraka amin'ny televizionna malagasy manolotra ny araba topo klasy topo vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany famelohany idiratsika Antany Mora Sud orinasa maromaro no mandrefy tany tsy ara-dalàna hitrandrahana reny an-kibon-tany. Ampiasa fitaovana mifototra amin'ny teknôlôjia moderna ny EPP ao Brickaville. Atra tafaverina tanindrazana ireo mpindro silamo ny vahiny tany Lamek. Mamerina ny fiarabana topo klasy topo vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Asaika ny lafiny fampandrosoana sy ny filaminana ary ny lafiny fanabeazana no ibantoerana amin'ny vaovaontsika izao atoandro izao fa anoko afatsika azy ny ako ny dian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany ivelan'ny Madagasikara rehefa niala tao Libreville ary nivohitry Gabon ny délégation malagasy atarian'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny colonel Randrianirina Mikael sy ny mpanolotsaina avy ny colonel Rapanarivo Thierry Dengado natao Abura renivohitry Nigeria indray izy ireo omaly-tolakandro notsenainy tompona ndraiky mpanjakana ambony tany toerana teo amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena atao Abuja amin'ny mahafitsidiana ofisialy ny fahatongavan'ireo délégation malagasy dia nisy ny arofenitra fandraisana filoha mpanjakana ary nitoy tamin'ny dinika fohy nandaminana ny fandaharam-potoana miaradia amin'ny filohan'ny fanavaozana any an-toerana moa ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo Rabearmanga Radoniaina Luka fantatra moa fa hisy ny fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny angovo eo amin'ny Madagasikara sy Nigeria ka hoarahantsika eto amin'ny vaovao an-tsary ny televizionna malagasy any izay rehefa vonona ny vaovao makasy
mikasika izany. Zay ny tany ivelan'i Madagasikara fa ho an'ny eto toerana indray dia mitohy ny ady amin'ny fanararaotana tsy ara-dalàna ny harena kibon'ny tany misy orinasa enina izay mandrefy tany tsy ara-dalàna hitrandraka harena kibon'ny tany ao amin'ny distrikana Antanimora Atsimo mitsipaka izany ireo olobe ao atoerana manoloana io toedra raha misy io mitondra soa Odilon. Velaratany valopolo sy dimanjato sy roalina sy telo hetsy metatra toradroa no voarefy ny orinasa miisa enina izay hitrandraka harena kibon'ny tany Antsokosoko ato amin'ny distrikana Antanimora Atsimo faritra Androy. Komina enina no voakasika io fandrefesana Antsokosoko io. Manoloana izany dia nisy ny dinidinika narahana taratasy fanangonan-tsonia ho fanakanana tsy misy atakandro ny fakanan-keriny ny tanin'izy ireo. Mitsipaka izany tanteraka ny olobe toteny, ny mpitan-kazomanga, ireo be ny tanàna, ny lehibe ny fokotany sy ireo solon-tena-panjakana ato amin'ny distrikana Antanimora Atsimo. Ty tany Aitoy zany misy olo hanao paramètre hanao Antsokosoko ankery ka tseke ay io mba vonjeo zahay tompoko fa tsy hagneky io zahay valokominy district Antanimora. Tena tsy hagneky vata zahay satria tsy fomba Aitoy, ty kibory ay, tsisy faly, hohalia avao, tsisy dika, tsy fomba maay Aitoy zay. Ary ndaty tsy ana ay, hanao paramètre tany ay avao, nana ay aza na tsy boaky menga mifokotane, menga miray mandene, menga mera, menga mi district, menga mi député ay, izay zahay vao magneky io. Fa raha tsy menga mizay tseke ay fa ho lavy ay valokominy. Tena resy zahay valokominy zao district Antanimora, tseke ay fa ho lavy ay zany zay hanao paramètre Antsokosoko tany ay toy. Vonjeo zahay zao président filoha vaovao mba hijere io atoy fa mijaly zahay raha io tafavoaka atoy. Ampeo zahay tompo. Betsaka ny fadidany ho iatrany ireo olobe eto Antanimora Atsimo ka tsy mety amin'ny vahiny hitrandraka indrindra ny fanaovana permettre Antsokosoko. Ambara izany fa fanaovana nay tsinotsinona koa manaitra ny tompona andraikitra tandrify izany hampitrahatra tsy misy atakandro io fanomezan-dalana io. Vaovao mifandraika amin'ny fiarovana ny harena voajanahary hatrany manan-danja ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana no tanteraina tao Toliara ny fionam-be-paritra ho an'ireo vehivavy sy tanora izay misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Marceliara Volonjanahary sy Marsial Andriamanantena no mitondra ny andindin'izay. Isan'ireo faritra marefo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro i Atsimo andrefana ka fanamafisana ny fandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora eto Atsimo andrefana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no antopisiany ity fihaonam-be iarahana amin'ny vovonana aika ity. Miara mifanakalo hevitra sy mitady vahaolana momba ny fiovaovan'ny toetrandro ny rehetra. Tanjona dia fampisehoana aloha ny aretsaina eo anivon'ny kolotsaina satria nisy andro namantsika Mika zany izay nanao ataoko hoe fampirantiana ny kolotsain'izy ireo dia manaraka ihany koa dia reto mpandray anjara reto zany hiezaka hijery hoe inona avy no mety ho karazana vahaolana ho an'ny faritra, ho an'ny tanora sy ho an'ny vehivavy manoloana izay ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izay. Dia ireo vahaolana ireo dia entina indray rehefa avy eo hitadiavana famatsim-bola na hitadiavana sosokevitra eo anivon'ireo manam-pahefana amin'ny ambaratonga isan'isany. Dia amin'izao fotoana izao ihany koa moa zany manomana ny fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy andeha akany amin'ny COP-ny climat sy ny COP-ny biodiversité dia ireo sosokevitra sy solution rehetra izay mivoaka ny entina molavolana ny zavatra izay ho teneniny izay hiteny ihany. Dia tsara ihany koa ny manamarika amin'izao fotoana izao fa misy fiara-miasa akaiky izany miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba ahafahana manosika karazana ady sisika na aitaky mandeha makany amin'izay hoe fandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izay. Miaina tanteraka amin'ny natiora ny Mikea ka tafiditra amin'ireo vondron'olona marefo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro miara-miasa amin'ny vovonana aika izay ivondrona ny fikambanana miisa 7.
Mbola ijanonao toliara ihany isika ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana dia anisany andro fototry ny fampandrosoana ihany koa ny tontolo ny fampianarana ambony miroborobo ny fikarohana eo anivony ny lalam-piofanana soratra sy ny siansa momba ny mahaolona ao amin'ny université ny Toliara manamafy izany ny fanehoana ireo voka pikarohana maro samihafa nandritra ny fanamariana ny herinandro ny sampam-piofanana géographie tany Toliara. Mbola i Marcelia Ravolonjanary sy Martial Randriamanatena. Sehatra mampiray ireo mpampianatra, mpianatra, praim-bonantoka sy tompon'andraikitra ary mpiantsehatra isan-tokony ny herinandro ny sampam-piofanana geografia eto amin'ny Université ny Toliara izay naompana amin'ny lohahevitra fiovaovan'ny toetrandro izay mitarika fanovana eo amin'ny asa mandrarahan'ny olona, fametrahana ihany koa fomba fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Hetsika ampahafantarana ireo voka-pikarohan'ny mpampianatra sy ny mpianatra, tafiditra ihany koa amin'ny fanatanterahana ny politika pikarohana sy fampianarana eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Izao semaine de géographie izao dia hoentina ihany koa hametrahana fomba fiasa vaovao ka ikajina ny avolenta ny fampianarana géographie eto amin'ny Université ny Toliara sy ny fikarohana ato amin'ny Université ny Toliara izay manaraka sakansedavana moa zany le toromarika avy any amin'ny ministère ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-siansa arakaraka ny toromarika ihany koa izay apetraky ny fitondram-panjakana fanavozana amin'izao fotoana izao. Da eo izay io fiovan'ny toetrandro tsy maintsy mahita fomba fiady vaovao hoentina hiadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay araha malala fa misy vokany eo amin'ny fampandrosoana apetraka amin'izao fotoana izao. Ka vokatry ny fikarohan'ireo mpampianatra sy ny mpianatra reo dia omena ireo tompo-pahefana mba hoentina hanatsarany zany ny fampandrosoana ato anatin'ny faritry atsimo andrefana famanina koa mareto a Madagasikara. Nampahafantarina teto ny laonja sy ny tantara ny sampam-piofanana geografia izay teraka teto amin'ny Université ny Toliara ny taona 2017. Nanolotra zanakazo ala sy fihinam-boa hanamafisana ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fitalevam-patry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy atsimo andrefana. Hetsika ara-tsiantifika, akademika, tontolo iainana, fanatanjahantena ary kultoraly no ifampizarana mandritry ny 3 andro. Lafy ny fampianarana ambony izay efa iray amin'ireo hafanavozana ny fampianarana ihany koa ny fampidirana ny aitao arakajy mirindrina anivon'ny sekoly fa indrindra ny sekoly ambaratonga fototra atomboka amin'ny taona 2024 ity ny fampianarana nomerika ao amin'ny OPP avohitra anivona Brickaville ka nahazo fitaovana mifanaraka amin'izay ireo mpianatra izay fiara-miasa avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny Orange Madagascar. Emile Jocelyn solotenanay ao Brickaville. Atomboka amin'izao roa volana fahadimy amin'ny taom-pianarana 2024 ity ny fampianarana numerika eto amin'ny OPP vohitra anivona Brickaville ka notolorana tabletika farany misy 520 miaraka amin'ny casque écouteur ary box wifi ny sekoly mba ahafahany manaraka ny fandaharam-pianarana. Ifandimbiasan'ny mpianatra classe CP1 ka hatramin'ny 7e ny fampiasana azy io. Nomena vidéo projecteur HD miaraka amin'ny zava-maneno ahafahana mianatra teny sy hira vahiny ihany koa ny préscolaire ary ordinateur portable iray ho an'ny talentsekoly. Ankoatra izay dia notolorana kitapo sy fitaovam-pianarana ireo ankizy mpianatra misy 50 izay nanana naoty ambony tato amin'ny OPP vohitra anivona. Fiara-miasa ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny Orange Madagascar no nazahoana ireto fampitaovana numerika ireto. Ny OPP vohitra anivona dia anisan'ireo OPP misitraka ny programan'asa iarahana miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatin'ny fametrahana ny école numerika. Ny antony ametrahana an'izany dia voalohany indrindra aloha ao anatin'ny tanjona ataon'ny Orange Madagascar ny ampisitraka ny fanabeazana ho an'ny tanora rehetrarehetra sy ny mpianatra ka io dia fitaovana entina anaparitahana programa izay efa apetraky ny ministera ho an'ny fanabeazana. Dia izay ao anatin'izay fiaraha-miasa izay zany any arovany any le école numérika. Fitaovana izay napetraka ho an'ny OPP vohitra anivona io dia ao anatin'izay zany ny kojakoja izay miaraka aminy ka izy io dia apetraka amin'ny fotoana tsy voafetra
mba ahafahany ireo mpianatra mifandimby misitraka izany. Ireo taranja hianarana an-tsekoly ihany no hita ato anatin'ilay tablety ka tsy misy ahina ny fikarohan'ny mpianatra zavatra hafa izay mivoana amin'ny fampianarana. Ny programa avy amin'ny ministère izany hoe tsy misy resaka zavatra mety hoe nampiana zany na nananaka mety hoe animban'le fahaizan'le ankizytsika ankizy mianatra ireo fa efa ao anatin'le programa nasy io tsisy olana zany amin'ny resaka ozy ianao hoe intelligence artificielle mbola tsy tonga any ilay programa nasy ao anatiny ny programa fampianarana rehetrarehetra izany hoe le matière izay ampianarana ihany no ampiasaina ao anatin'ireo tablety. Etsy ankilan'izay dia nomena mari-pakasitrahana sy finday vaovao avy amin'ny Orange Madagascar ny mpitondra ty fotony izay navitrika tamin'ny fanentanana ny olona hiaro ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo Hintsimbazaha iarahana amin'ny Canopy Madagascar. Avelantsika eo ny makasika ny sehatry ny fanabeazana fa amanan-danja eo amin'ny lafiny fampandrosoana raha toe-karena ihany koa ny seha-piarina miroborobo ny fiompiana koa any amin'ny distrika ny fandriana ka maro amin'ireo tantsano efa liana amin'ny fiompiana moderna ka taorian'ny fangatahana natao ny vondrona fikambanana tantsa tany amin'ny commune Mahazo Arivo dia nahazo zanaka kokely no atsaraina ny tokantrano Ronjato tany an-toerana Alain Rodlish Rakotoary Malala. Fomba iray mahomby anatsarana ny faripainan'ny tokantrano sy ampitomboana ny fidiram-bola ny fiompiana zanaka kokely no atsaraina indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsakafo noho izy mampitombo aingana ny fitombon'ny akoho raha oharina amin'ny akoho gasy tsotra no mamokatra hena betsaka be nofo sy mazefatra kokoa noho ny amidy ary mety oloharam-bola afaka mivarotra koa na atody ka mampitombo ny fidiram-bola. Vokatry ny fiarah-miasa ny CDRS na la ivitoerana fampiofanana ny tantsa amin'ny tontolo ambanivohitra eto amin'ny commune ny Mahazo Arivo district ny Fandriana dia nahazo tohana zanak'akoho kely no antsaraina miisa 3,000 ny vodron'ny tantsa Ronjato teto anivon'ity commune ity mba ahafahana mamokatra atody betsaka sy hanatsara ny sakafo ara-pianakaviana no ahafahana mamoronasa ihany koa ny tanjony izany fiarah-miasa teo amin'ny CDRS Mahazo Arivo sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana na azahoana izao vokatra izao. Tena dia maro ny araniasa tamin'ny vera eny Ambositra dia ny araniasa tamin'izareo tompon'andraikitra ministera dia napetraka ny demande dia nivaliany zareo mifankalazana fetin'ny tasazy amin'nyoa nitanterahana tamin'ny herinandro teo io dia izay nahafahana nazahoana azy. Mba hanasarana ny taranaka koa aty amin'izareo koa izany zany mba fampiarana an'ilay fiofanana azy taty. Ny andraikitra ny ministera izany dia magnafatra an'ilay akoho fa avidinainy akoho dia ngaikoa miatoka ny fahatongavany ity dia ampandraisina anjara kely ihany koa ny tasaha tonga aty izany amin'ny dépense. Misoazinay zao dia modéré zany le fiompianay satria ngay nahazo formation tamin'io be dia be misy le formation amen'ny mpagnome azy. Izay ny tombosoanay zay zany hoe ngay zany mieritreritra hoe hiasara amin'ity sy ny vokatranay hatreto satria efa mba an-teknika nga zany ny azoko lazana azy fa mora ny miopy ireto karazana zanaka kokely no atsaraina ireto no izy atao amin'ny tokotany voafetra no azo ampiasaina ho zezika ihany koa amin'ny fambolena ny taimborina avy aminy ka nahazo fampiofanana avy amin'ny fitalevaparitry ny fambolena sy ny fiompiana ato Moromany avokoa teto anivon'ny ivitoerana fampiofanana ireo tantsa ny sitraka reto zanaka kokely ireto. Tranga mampalahelo kosa no niseho tany Antsiranana faharoa ny trangana itrano Matsiravina ny tranon'ny fianakaviana iray ka mainy araka tamin'izany ireo zaza 3 mianadahy vokatry ny filalovana afo tany amin'ny fokotany Mahatsara commune Ambondro natao amin'ny district Antsiranana faharoa. Gladys Rabenatoandro, Rodrique Tianjara. Zaza 3 mianadahy maikila ny afo tany amin'ny fokotany Mahatsara commune ambanivohitry ny Ambondro district ny Antsiranana faharoa andro vitsilasa izay tsy misy azony raisina fa dia lasa lavelona avokoa na ny zaza na ny trano fonenany. Vokatry ny filalaovan'ilay zaza zokiny indrindra 9 taona eo no nahatonga ny loza. Ny trano somary nitoka-monina, ny ray ny zaza nandritra n'ity fotoana nitrangany loza ity dia teny an-tanimbary, ny reny kosa nanasa
lamba teny amoron-drano. Rehefa nampandre ny tranga io araka izany ireo tompon'andraikitra atao an-toerana dia efa tsy misy andrasoandraso intsony fa nidina teny fotony nitondra ny voatsirambiny tanana ho famonjena ireo fianakaviana sy nankahery azy ireo avy amin'ny délégationna ny faritra ny Diana, ny lehiben'ny distrika ny Antsiranana faharoa sy ny avy amin'ny fitelevam-paritra ny Ponina ary ny Firaisankina. Marina fa tsy vitany toerana mitoka-monina ipetrahany reto fianakaviana ireto fa hatramin'ny lalana mankany eny an-toerana dia ratsy ireny fiara tsy mataho-dalana ireny, moto, sarety no afaka mandeha any an-toerana. Miditra anatin'ny fotoana maberivotra isika izao koa dia ilaina ny fitandremana mba tsy hisiany tranga mampalahelo tahaka izao. Ivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika lafin'ny fahasalamana. Mitohy ireo hetsika ara-pahasalamana ho an'ny vahoaka ataon'ireo fikambanana tsara sitrapo manao fitsaboana maimaim-ponaka atao ambanivohitry Ambosary Atsimo nohona natanterahany ekipa ny médecin de l'océan Indien izay hetsika izay ka nahitana ny fitsaboana maso, ny nify sy ny ativava ary koa fandraisana tanana ireo ankizy. Nanomboka ny sabotsy enina jona teo ka aharitra 3 andro izay hetsika izay Razana Jatovo ateo Odilin Bekamara maso Manandily. Manao fitsaboana mamaim-poana nify maso mandray tanana ny ankizy eto amin'ny commune Ambonivohitra Ambosary Atsimo mandritra ny 3 andro izay manomboka androany sabotsy fa 4 volana jona taona 2024 ka tsy mifarana tsy any amin'ny talata ho avy izao. Ny ekipa ny médecin de l'océan Indien natao izao fitsaboana mamaim-poana izao noho ny tsy fahampian'ny tolotra ara-pahasalamana eto an-toerana izay efa misy any amin'ny faritra hafa. Hatramin'ny ny médecin de l'océan Indien tao anatin'ny siraminy telo-taona. Marihana fa fandroany no niverenany amin'ity toerana ity izay tamin'ny 2024 no isian'ny hetsika farany. Maninona moa no safidiana manokana ity faritra ity. Marihana fa maro ny spécialité izay mbola tsy dia misy amin'ity faritra ity ary dia mila fitsaboana ataontsika hoe spécialité ohatra hoe microscopie, ny échographie, ny cardiologie sy ireo fandidiana mavesatra izay hitantsika any amin'ireo centre hospitalier universitaire. Akoatsany vahoaka eto amin'ny distrikany Ambosary Atsimo dia afaka misitsaka izao fitsaboana mamaim-poana izao ny distrika hafa. Fa ankalazaina maneran-tany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahadiovan'ny vehivavy mandritra ny fahadimbolana faritra maro eto Madagasikara no nanamarika izany tamin'ny alalan'ny fanentanana sy hetsika fanabeazana ho an'ny tanora sy ny vehivavy tanjona ny ampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fahadiovana ara-pahasalamana mandritra io vanim-potoana io ary koa andravana ireo fanilikiliana sy hevi-diso mahakasika ny fahadimbolana rahantsika miaraka. Maro ireo mbola mihevitra fa mahamenatra ny miresaka ny atao hoe fahadimbolan'ny vehivavy indrindra any ambanivohitra noho ny fieverana fa resapady. Tsy tambo isaina ihany koa ny fanilikiliana sy herisetra mianjady amin'ireo vehivavy sy zazavavy mandritra ny fahadimbolana ka indraindray miafara amin'ny fanapahana sy fandaozana ny sekoly mihitsy ho an'ireo mpianatra. Isoroana ireo rehetra ireo no antony anamafisany fitaliava-paritra ny rano fitiovana sy fanadiovana Moromania ny fanentanana sy ny fanampahafantarana miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka amin'ny alalan'ny tetika sakilonga fa mila ajaina ny zon'ny vehivavy sy zazavavy rehefa fotoanan'ny fahadimbolana ary zava-dehibe ihany koa ny fitiovana mandritra io fotoana io. Tanitsika rehetra mba tsy hanilikilika intsony ny tovavy ary resaka amin'ny kitsipo mahakasika an'ity fahadimbolana ity. Raha hitanareo fa misy zanakitsika na namatsika tonga fahadimbolana nefa tsy mahalala tsy mahay amin'izay hoe fidiovana izay dia ifampiresao tompoko, ifampiresao fa anisany hampandroso ny firenentsika izany. Ny ara-tontolo iainana ara-pitaovana dia ilaina ny atokantranontsika any ny atao hoe toerana ahafahana midio
fa tsy hoe eny amin'ny rano mandeha eny tsika no misasa efa resantsika teo fa rano madio no ilaina rehefa tonga mivadimbolana mba isasan'ny vehivavy. Teto amin'ny commune Ambovombe centre district ny Manandrina no nanatanterahana ny fankalazana régionaly ny andro maneran-tany ho an'ny fitiovana mandritra ny fatimbolana taty amin'ny faritra Moromania. Nandritra io fotoana io ihany koa no nanolorana fitaovana somary mpakasitrahana ho an'ny lycée sy CEG Ambovombe centre izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana sekoly madio. Isan'ny tonga nanome voninahitra zany taty an-toerana ny talen'ny raharaha sosialy eo anivon'ny faritra Moromania. Nitondra fanentanana maro tamin'ny alalan'ny slam, teatra, hira, ireo tsy tanora miara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina azimita mba hitondra fiovana amin'ny tsara mikasika ny fiatrian'ny vehivavy ny fadimbolana. Voakasiky ny fanovany toe-tsaina ny rehetra na vavy na lahy na tanora na ray aman-dreny ka hevitra sy anome lanja ny mahatoe-javatra voajanahary ny fadimbolana. Mamanyenka atsika jiaby matsiagnilikiky ny viavy tratry ny fadimbolana na rehetra. Io zavatra io zegny raha naturel tsy hoe atao zavatra hoe fady io mikoragna fadimbolana règle io fa ke tsy tokony misy elagnelagna entre ray aman-dreny sy ny zaza izy koa tsy haiko zegny efa à l'âge de 14 ans miakatra mba tokony volovolaitsika azaventsika amindreo ino ma ity règle ty. Azo tsapatanana tamin'ny fihetsika ara-kolontsaina izay nanaovana faninanana teto amin'ny Alliance Française ity ny efa fahasahiana ananan'ireo tanora volavolaina anatin'ny tetikasa parlant de l'hygiène menstruelle miresaka ny tontolo ny fadimbolana. Ny fiheveran'olo ndraiky hoe menstruation zegny amin'izao fotoana ialantsika zao hita zegny fa misy le fiovana izy zao mbola tsy miova tanteraka amin'le hoe fandraisan'olo maloto na misy le fadifady firagnesana zegny fa efa hita zegny miova tsikelikely comportement-ny fiarahamonina eto zegny mahakasiky le menstruation. Maro be zegny reo tanora efa hoe hitatsika voenta zegny amin'ny resaka hoe fikaragnesana fitantanana fadiovana momba ny fadimbolana io. Ireo zegny no nampita le afitra ho andray aman-dreny jiaby. Azo ambara fa tsy mora ny fananganana tontolo manome lanja ny fadimbolana noho ny kolontsaina misy aty avaratry ny nosy saingy azo atao tsara izany ary hanampy ireo ankizivavy sy ny vehivavy hiatrika hatrany ny fiainana andavanandro na dia mandritra ny fadimbolana azy. Lafim-baovao hafa isika mba ahazoana fitantanana mahomby kokoa amin'ny vola sy ny fidiram-bola ao an-tokantrano dia no tanteraina atao io sy ny fiofanana manokana momba ny fitantanam-bola ka niatrika izay fiofanana izay ireo vondrom-bahoaka faritra Itsinjaram-pahefana tany amin'ny faritra Yorombe. Rasoanirina Marie Lydia Hasolo-tenanay ao iosy. Ny fampidiram-bola sy ny fandaniana ny vola ao anatin'ny fanarahan-dalàna miampy ireo tsara ho fantatra amin'ny fitantanana ny commune sy ny faritra. Ireo no nampitaina tamin'ireo vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana taty amin'ny faritra Yorombe nandritra ny fiofanana nomena azy ireo. Nisy ny fanazavana amin'ny antsipiriany izay ny fandimbiasan'ireo tompon'andraikitra nitoy tamin'ny fanontaniana araim-baliny nanazavana ny tsy azo sy nanarenana ny lesoka. Nantsoina izy ireo mba homena toromarika fampiofanana fizarana fahalalana indrindrandrindra amin'ny fampiofanana azy ireo mba amin'ny fikirakirana ny volam-panjakana izay tantanin'izy ireo. Tena misy tokoa ny atao hoe lesoka ary na ireo nampiofanana azy dia nahatsapa an'izay hoe tsy ampy ny fahalalana azon'izy ireo. Ampiantenindreo matetika moa ny hoe zahay be ny tanàna vaofidy tsy nandalo fampifanana tsy nisy ekôla ny anaranay dia izay mihitsy no nosorohina sorohana mba tsy hatao antony amin'ny manaraka ny fikirakirana zany volam-panjakana izany. Fampianarana feno manampy amin'ny fahafehezana ny fitantanam-bolam-panjakana sy hiarovana tsy ho voaroiroy amin'ny tsy fahombiazan'ny fitantanana no nampitaina. Izay fantatra satria ny zavatra natao teto dia fampianarana ary feno izy teo indrindrindra ho an'ny bentanàna gasika ny fitantanam-bola panjakana. Amintsika miteny zao misy tompon'andraikitra voatso gasika n'izany fitantanam-bola panjakana izany. Ino ao fa manomboka ankehitriny dia tsy hisy tsony ny bentanàna na sanatria ny ao amin'ny faritra
voaroiroy amin'ny resaka fitantanam-bola izay. Ny fanaiky ny rehetra fa hatao fomba fiasa mitohy ny fizarana fahalalana sy fanomezana toromarika araka ny lalàna hatao amin'ny vondrom-bahoaka ijinja ra-pahefana toy izao. Iverina vetivety any Brickaville isika natao lara-pamena ihany koa ny fitsinjovana ireo sokajin'olona marefo ankoatra ireo ezaka maro izay efa natao dia nahazo vola 4 sy hetsy avy amin'ny fitondram-panjakana ireo tokantrano sahirana tamin'ny todradrano nateraky ny rivodoza gezany farany teo tany amin'ny commune Ambananony distrikany Brickaville fa amin'izao fotoana izao dia efa miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fiainan'ny mponina any an-toerana Emile Jocelyn. Tokantrano 703 aty amin'ny commune Ambinaniony Brickaville nahitana ny fokotany Ambinaniony, Savalainy, Analila, Tanandava ary Marifody no nisitraka vola 4 sy hetsy ariary avy amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana ho fanarenana ny tokantrano lasibatra ny fiakaran'ny rano tamin'ny fandalovan'ny rivodoza gezany ka ny PAM izay vatseny banky iraisam-pirenena vola no nanao ny fandrindrano. Ankoatra izay dia nisitraka vovokatsaka sy fanampin-tsakafo avy amin'ny Croix-Rouge malagasy ihany koa ny ankizy madinika sy ny vehivavy bevoka. Nanamora ny fizarana ny fandraisan'ny commune Melony anaran'ireo olona traboina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. Nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ireo mpiara-mambonantoka indrindra ny fitondrana foibe izay mijoro amin'izao fotoana izao. Ny tsinjo manokana ny vahoaka aty anatin'ny commune Ambinanony amin'ny fahasaranana amin'izao fandalovan'ny rivodoza jezany izao. Ny anjara biriky ny commune tompoko dia teo amin'ny ny fanoratana anarana an'izy ireo indrindra tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-mambonantoka amin'ny fizaranana izao tosika fanampiana amin'ny cyclone jezany izao. Misaotra any fitondrana foibe izay mijoro amin'izao fotoana izao fa tena tsy adino izay vahoaka ny Ambinanony fa nisitraka satria voatohitohina ny fivelomana tamin'iny ranobe nentin'ny cyclone iny to. Fa mbola mitady ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mambonantoka mba hisitrahana bebe kokoa satria dia mbola anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy teny fotsiny fa eo amin'ny lafin'ny fambolena dia maro ny voly simba teo amin'iny ranobe iny ka dia mbola mangataka ny mpiara-mambonantoka maro mba hanome tanana ny vahoaka amin'izao fahasahiranana izao. Azo atao tsara ny manarina tsikelikely ny fiainana tamin'ny fahazahoana ilay vola 4 sy hetsy ariary ho ireo mpisitraka. Mankasitraka ny amin'ny fitondram-panjakana rehetra fa za dia anisan'ny nahazo vola tamin'ilay fandalovan'ilay cyclone dia inoky fa fanampiana betsaka mampasarianana zany dia efa mahavita izay azo atao zany hanampiana ny sahirana dia misaotra betsaka. Aingane mbola hitohy ho fanampiana ho anay zany zavatra zany, misaotra tompoko fa voaray. Hitohy amin'ireo fokotany manodidina izay lasibatra ny fiakaran'ny rano moa ny fitsinjarana ity vola ity amin'ny fotoana manaraka. Zay ny makasika an'iny fa manoloana ireo trangana fakana-keriny sy fandrahonana mianjady amin'ireo zaza manana toe-tena varira indrindra ny amin'ny tapany atsimo nosy dia nandray fepetra manokana ireo mpitandro ny filaminana. Anisan'izany ny fametrahana vonjomaika ireo ankizy marefo eny anivon'ny tobiny zandary mba hiantohana ny fiarovana ny ain'izy ireo. Fandraisana andraikitra natao hisoroana ny loza mety hanjo azy ireo sy anamafisana ny ady amin'ireo tambazotra mpanao eloka bevavy andao ratsika miaraka. Mba ho fanohanana sy ho fiarovana ireo olona manana toe-tena varira atao amin'ny commune Ambofimbe Androy dia nanao hetsika ho fanampiana azy ireo ny avy atao amin'ny faritra Androy izay notarian'ny lehibe ny faritra, ny OMC, ny avy ao amin'ny population, ny fikambanana fanjiry, ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ka nanolotra fanampiana toy ny vary, kidoro sy kojakoja maro samihafa. Zany hetsika zany dia hetsika izay eritreretina hoe amin'ny firenena mihitsy satria lasibatra ny ilikilika reto zanaka albinos reto dia izay ny mahatonga anay atao amin'ny faritra mandray antanana azy ireo ary manolotra reto fitaovana reto azy ireo mba ho ampiasain'izy ireo. Nandritra izao fotoana izao ihany koa dia no mafisin'ireo tompona andraikitra fa mananjo iaina am-pilaminana sy ahazo fiarovana tahaka ny olom-pirenena rehetra ireo olona varira. Voalohany indrindra dia misaotra ny atao amin'ny groupement Androy izay tariany mon colonel amin'ny efa fandraisana an-tanana sahady na ny centralisation reto ankizy reto ary mampiatrano ny zareo
satria mba iarovana ny ainy zareo zay. Eto dia mitodika amintsika vahoaka ny Androy Iray manontolo, havatsika reo, longotsika reo, anakitsika reo, entanina tsika mba tsy hanilikilika azy reo, entanina ihany koa mba hiaro azy reo. Ary raha toa ka misy ny tranga mampiahiahy dia aoka hiantso ny ligne verte dia ny 147 zay zay miniania manao fandikan-dalàna zay tsy hitsitsy zahay ao amin'ny fitsarana fa hanenjika indrindraindrindra fa izay mamono azy ireo dia enjainy lalàna ary harany sazy manjam-pahafaty ka manentana antsika rehetra mba hiaro azy ireo mba tsy hanilikilika azy amin'ny fiarahamonina fa olombelo tahaka antsika ihany izy ireo. Ary mbola namafisiny avy eo amin'ny gendarmerie ihany koa ny tsy salasalana ny hiantso ny rehetra mba hiara-hiasa sy hientana ny eo amin'ny fiarovana azy ireo sy hanao tatitra avy hatrany raha toa ka misy ny tranga mampiahiahy. Mariana Mofa izao hetsika izao dia fanajana ny zon'olombelona ary fiahinany ny olona varira ao anatin'ny fiarahamonina. Ho fisoroana ny tranga famonoana sy fangalarana ireo olona manana toe-batana varira dia nandray andraikitra avy hatrany ny komandy ny borogady ny zandarmaria pirenena eto Morombe. Nandray an-tanana ho fiarovana zaza iray 2 taona izay mona ao Ambadikala, Fokotany Belitsaky, komina Ambonivohitry ny Morombe mba hampitoby azy aty amin'ny borogady ho fitandroana ny ainy. Nisy avy hatrany ny fandraisana anjara ny manam-pahefana avy aty an-toerana ho fandraisana an-tanana ny zaza sy ny ray aman-dreny. Manoloana ny firongatry ny halatry varira manerana ny Madagasikara fa indrindra aty amin'ny faritsy Antsimanjefana dia nisy fandraisana anjaikitsy nataony manampahefana rehetra iarahana amin'ny ireo amin'ny commandant brigade ny gendarmerie Morombe, iarahana amin'ny ireo manampahefana tariny assistant conseil technique ny député sy ny tenako ben'ny tanàna eto an-tapitanàna ary ireo ny population ankasika ny toy varira zay anjara ny Morombe satria avy ao amin'ny Fokotany ny Belitsaky misy azy io dia misy fandraisana an-tanana zany ho raisinay manomboka zao manomboka androany mba hisoroana an'izay loza zay hihatsa amin'ity zazakely zay tsy manantsiny ity. Resy lahatra tanteraka ny ray aman-dreny ny zaza fa ilainy ny fiarovan'ny fitondram-panjakana ny ainy zanany. Zaho magnome alala satria zaho tsy mahatoky hoe hipetraka agny ambanivolo. Lafa rozy fanjakana ro taitsy ny rahako magnaraka avao koa aho, tiako avao koa zay. Da amandrondry an-tagnandroy amindrozy aho rozy fanjakana. Manentana ny tsirairay mba ho saropiaro sy hitandro hatrany ny fahalemana mba hisoroana ny tranga famonoana sy fangalarana ireo olona mitovy raha amintsika. Zay ny makasika niny fatafaverina Soamatsara eto Madagasikara ireo mpino silamo malagasy nanatanteraka ny atra na ny fivahinanana masina tany Lamek any Arabia Saodita fitaom-pivavahana iray lehibe eo amin'ny finoana silamo izy io izay natanterahan'ny mpino afaka arabola sy ara-pahasalamana farafahakeliny indray mandeha mandritry ny androm-piainany. Ataoriany herinandro maro nanaovana ireo fomba mampivavahana masina dia tafaverina Soamatsara eto tanindrazana ireo mpivahiny malagasy ireo aratsika ny fanadadiana. Anisan'ireo andro dimy iorena ny finoana silamo ny Hajj. Isa taona dia mpino an-tapitrisany avy amin'ny lafivalony izao tontolo izao no mivory ao Lamek anatanteraka izay fivahinianana masina izay. Mandritry ny fivahinianana dia maro ireo fombafomba mampivavahana voafaritra ao amin'ny finoana silamo ataon'ireo mpivahiny toy ny fiodinana manodidina ny Kaaba, ny fijoroana eny Arafat ary ny fandraisana anjara tamin'ny fankalazana ny Eid al-Adha. Ho an'ireo mpino silamo dia fotoana anamafisana ny finoana sy anadiovana ny fo ary anehoana ny firaisan-kina eo amin'ny samy silamo maneran-tany ny Hajj. Ny ampindianay nandeha tany moa zany dia mazava ho azy fa Hajj zay nataonay tany zay tena hoe isan'ny asa lehibe zay anatin'ny finoanan'ny Islam tsy vitan'olo zany raha tsisy mpikarakara. Tamin'ity taona ity dia nahitana solotena malagasy maromaro nandray anjara tamin'izay fivahinianana masina izay ka tafaverina Soamatsara eto tanindrazana izy ireo ankehitriny mitondra hafatra momba ny fivavahana, ny firaisan-kina ary ny fifandeferana eo amin'ny samy olombelona. Efa enim-bolana mialoha zany no manana hoe andeha tonga marina le fandehana hita fa
tsy nivoana zany tamin'le fampanantenana ny tenenindreo zany hoe ohatro zao le zavatra misy tany be ny afapolo zahay. Naneo ny fahavonona ny any Tsaratrany ny fivahinianana masina any Lamaiky ireo mpikarakara. Eo amin'ny 74 nisy anay ary vita soamantsara man zavatra natao tany, zavatra nentina ma tsinona fa nanday andreo tonga tany soamantsara, taverina teto soamantsara, donc anisan'ny vaovao lehibe zay. Ny programme manaraka zany amin'ny Haji 2027 io zany ezahantsika raha eo amin'ny hôtel zao efa tankaiky ny nisanay teo fa iazana zany mba ho akaiky mandilatra an'iny. Ataontsika hoe 10 minitra io zany na maka io na Madina io inshallah. Eo koa ny fanaovana ziara reny, ny visite ireo toerana manatantara sy ireo toerana masina. Ampidirina koa ireo toerana izay mbola tsy nihita na mbola tsy nisy nanao. Zany hoe hiezaka atsika zany apisy ireo zavatra vaovao mba entitsika zany anatsarana ny inona ty ny programa sy anome fahafampo ireo hojaji inshallah. Ho an'ireo mpivahiny malagasy te dinga anara-panahy lehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo ny fahatanterahany Hajj izay fivahinianana masina lehibe tany Lamaiky izay heverina ho iray amin'ireo fitaom-pivavahana manan-danja indrindra eo amin'ny finoana Silamo maneran-tany. Alafiny kolotsaina kosa telo andro no nanatanterahana ny fifaninanana ara-kolotsaina sy fanatanjahantena teo anivon'ny École Normale Supérieure eo anivon'ny Université ny Tomasina. Etsika maro no nentina nanamariana izany. Romial Rakotoarmanana. Mamaly tsy fahampiany mpampianatra eto Madagasikara eny anivon'ny CEG sy ny lycée ireo tanora vahoafana eo anivon'ny ENS hitataratra io nandritra ny 3 andro ny fifandraisana sy famohazana ny kolotsaina ary ny fifaninanana ara-panatanjahantena izay nikarakaraina teto anivon'ny École Normale Supérieure eto anivon'ny Université ny Tomasina. Ny fanomezan-danja ny teny malagasy, ny fifehezana ny kolotsaina, ireo rafitinina ny zavaniseho. Manodidina ny 3 arivo ireo mpianatra mandrato fahalalana eo anivon'ny ENS eto Tomasina izay mizara amin'ireo mention 120. Ny fanabeazana, ny fahaizana, ny fampandrosoana, io ny filamatry ny sekoly. Ho anay mpanabe sy ho anay ato amin'ny École Normale moa amin'ny maha-mpanabe anay dia ny teny malagasy, tenin'ireny amin'ny alalan'io teny malagasy io ihany itsika no afaka hianatra ny tenin'ny hafa ka tena zava-dehibe tokoa ny fahaizan'ny malagasy sy fiarovan'ny malagasy rehetra fa indrindra ny tanora an'izay teny malagasy zany. Ary koa ny kolotsaina dia mba ho fiarovantsika ny kolotsaintsika zany dia mba foafoazina ao anatin'ny tanora ny maha-malagasy dia amin'izay no anehoan'ny isan-tsokazy sy ny isam-piaviana ny kolotsaina misy aminy sy ny kolotsaina koa nanabeazana azy teto anivon'ny École Normale ny Toamasina. Zava-dehibe ho amin'ny mpianatra ny fiantoana sy fialamboly tahaka izao hoy ireo tompon'andraikitra isihan'ny ainga avao hamaranana ny taom-pianarana. Ho faranantsika amin'ny toe-tsaina fitiavan-tanindrazana izay fanabeazana anehoana fiombonam-pony vaovao. Mitohy mandritra ity volana Jona ity ny fanintanana momba ny fananganan-tsaina manerana ny faritra sy ny district eto Madagasikara. Etsika maro no efa no tanteraina ho fanamariana ny fanokafana fomba ofisialy ny fankalazana ny fety ny fahaleovantena tanjona amin'izany ny fanamafisana ny fitiavan-tanindrazana sy fanomezan-danja ny sainam-pirenena malagasy ho mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisankina ny malagasy rehetra rahantsika ny akom-baovao momba izay. Niarahana tamin'ireo lehibe ny sampandraharaha sy ireo mpiara-miasa sivily sy miaramila ny nanokafana ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ny alalan'ny fananganana ny sainam-pirenena malagasy teny amin'ny bureau ny district Natala. Nagnentana ny fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra mba ametaka ny sainam-pirenena isan-tokantrano isaky ny birao agnadio ny magnodidina mialoha ny fankalazana ny fety ny lehibe ny district Natala raha Arson Andriambola Hery Tsiriny Lena. Notsindria ny lehibe ny district nandritra izany ihany koa ny toromarika momba ny tsy azo ampiasana ireny tsipopoka na ny petara ireny mialoha mandritra eny fa na aorian'ny fety. Ity dia be ny fahaleovantegna ity no nindesy ny ponina Natala
nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ireo hetsika ara-panatanjahan-tegna sy fifaninanana rehetra mifandraiky amin'ny fankalazana ny fa 19 taona ny niverena ny fahaleovantegna. Ny aingavitegna agnoloan'ny bureau-ny distrika namakivaky ny quartier sasansasany teto Antala tampotanagna ny pakategna amin'ny stade municipal ary nofarangana tamin'ny fagnetseham-batana sy zomba. Nandray anjara mavitrika tamin'izay ireo sampandraharaha samihafa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana eto Antala notary ny lehibe ny district sy ny filohan'ny fivondronana ny tompon'andraikitra Antala na ny FTA. Ankoatr'izay dia hita teny ihany koa ireo lehibe ny fokotany ny vondron'olona mpanao fanatanjahan-tena ary ny fikambanana samihafa. Voaporofo nandritra ity hetsika ity fa ny malagasy rehetra no miara-mirona amin'ny fiainana ao agnatin'ny fetiny 20 jona izay vao manomboka izao. Fanavaozana ho fandrosoan'i Madagasikara araka loha hevitra fanamariana ny 20 taona niverena ny fahaleovantena sy nijoroany foloalindahy malagasy io dia niavaka ny fanokafana ny fetim-pirenena 20 jona tato amin'ny faritra Sofia. Izay fananganan-tsaina iraisana sy diabe ny firaisan-kiny ho an'ny renivohitr'ny faritra dia ny distrika Nentsui. Izay fanehoana ny ampo-pirenena amin'ny fitiavan-tanindrazana. Nanamafy amin'ny fanentanana amin'ny fananganan-tsaina ireo mpitondra. Manamarika ny volana Jona ihany koa ny iray volany ankizy ka nanamafy ny fiarovana ny zony ankizy ny lehibe ny faritra Sofia. Zava-dehibe ny fanehoana amin'ny alalan'ny fihetsika ny fitiavan-tanindrazana ka isan'izany ny fananganan-tsaina isan-tokantrano sy ny toeram-piasana ary ny fivarotana. Tompoko lasy tompoko vavy atapitra ny oran'ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano anaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara ny sala tamin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rampitso idray veloma tompoko. Pré-U prime, cours de